Maro kosa ireo fomba ahafahana mampiena ny fanimbazimbana ny tontolo iainana izay amin'ny alalan'ny fomba tsotra dia tsotra no ampiaran'izy ireo an'izay. Tafiditra ao anatin'ny tetikasa pesa ny fampianarana ireo fomba tsotra izay miaro ny tontolo iainana ho tontosaina amin'ny alalan'ireo mpiantsehatra tamin'ity tetikasa ity. Izaka fampianarana ny fanimbazimbana ny tontolo iainana no votoatin'ny tetikasa PACE na koa Pan African for Conservation Education. Betsaka ireo fomba tsotra azo ampiasaina amin'ny andavanandro entina iarovana ny tontolo iainana. Tombony ihany koa andrehitra indrindra ho fitsinjovana ny fahasalamana. Misy ny ohatra raisin'ny tompon'andraikitra ao anatin'izany toy ny fikerakranan-drano mba ho rano fisotro madio. Ohatra zao hoe le fanadiovana rano, pasteurisation solaire, ao anatin'le fiche technique manazava tsara hoe alaina ny rano atao anaty tavoahangy dia apetraka eny tafitrano na amin'ny toerana misy tôle ao ambany, zany hoe mba ahafahan'ny lumière réfléchir makany amin'ny rano dia avela ipetraka eo le izy pendant 6 heures dia azotrona le izy aveo avela ipetraka tsara pendant 6 heures eo amin'ny toerana misy masoandro tsara dia na koa hoe rehefa mahatratra raha ohatra ka misy mana thermomètre zany le olona dia afaka mampiasa thermomètre mijery hoe plus de 65 degrés le rano dia efa pasteurisé izy amin'izay fotoana izay. Raha ohatra ka sakafo no andrahoana anatina cuiseur solaire indray ohatra rehefa plus de 70 degrés ny température dia efa azo lazaina hoe pasteurisé le sakafo. Betsaka ny vahaolana tsotra sy aingana azo ampiarina amin'ny fiainana andavanandro izay ao anatin'ny tetikasa PACE ny fampianarana azy io amin'ny alalan'ireo mpiantsehatra avy amin'ny tetikasa. Ny tanjona moa dia ho fiarovana ny tontolo iainana, ireo natiora ary ny zavaboary rehetra. Ampihenana ny taketra ateraky ny fanimbana ny tontolo iainana no ny fomba fiaina izay teraka voka-dratsy ho antsika ihany raha toa ka tsy misy ny fisorohana.